nandalo fanaratsiana sy fankasitrahany manodidina ankoatran'ny fanenjehana izay nataon'ny emperora Neuron zany izay nitondra tamin'izany fotoana dia tsy nankasitrahany tsy mpino ihany koa ny kristianina satria tsy mba nanaraka ny fomban'izy ireo, tsy nivavaka tamin'Andriamanitra hafa ihany koa satria tamin'izany fotoana zany dia nanjaka ny kolotsaina grika romanina izay nivavaka tamin'ny tao anatin'ny fivavahana polythéiste na fivavahana amin'Andriamanitra maro zany. Ka raha nanoratra ity epistily ity zany i Petera dia nataony indrindra izany mba ho fampaherezana ny kristianina izay tao anaty fisedrana mba hijoroany izy ireo mandrakariva amin'ny finoana. Dia afatra roa no andeha ho tsoahintsika amin'ny alalan'izao perikopa izao mahakasika ny tokony ataontsika, ny tokony ataon'ny olona miandry ny fiavian'ny tompo. Dia ny voalohany ny olona miandry ny fiavian'ny tompo mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny faharoa ny olona miandry ny fiavian'ny tompo dia mivonina amin'ny fisedrana. Mivonina amin'ny fisedrana. Ny voalohany ny kristianina miandry ny fiavian'ny tompo mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo moa no mahitantsika izany. Fa andeha iarahantsika mamaky ny andininy faharoa. Ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mba tsy handaninareo ny andro sisa iainareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tanjon'ny Petera zany aloha raha eto amin'ity perikopa ity dia ny ampirisika ny kristianina mba hanaraka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra na dia niafy na dia miaritra fanenjehana aza izy ireo. Hitantsika eo amin'ny andininy voalohany fa ny fiainantsika kristianina dia tena mifototra amin'ny Kristy sy ny nataony. Idikan'ilay hoe niaritra tamin'ny nofo Kristy dia hoe niezaka niaritra sy nizaka ny fahoriana amin'ny maha-olombelona izy tamin'ny fandalovany tety fa kosa izany fiaretana izany fiaretana ireo fanenjehana hirifiry izany no lalana nanafahany atsika tamin'ny ota. Notsondromy malefina izy, nokapohina izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana ary maty mihitsy azy. Kanefa nahazoantsika olombelona famonjena, nahazoantsika fanavotana ne izany afaka tamin'ny ota isika. Dia tiany Petera mba hitafy izany fomba fisaina sy anana izany fiaretana izany ihany koa ny kristianina. Ny dikan'ilay hoe alao ho fiadinareo ao amin'izao perikopa izao dia milaza hoe fiomanana toy ny miaramila ny resahana ao anatin'izany. Satria isika raha miaina ety an-tany dia tsy mandalo fotsiny ihany akory fa misy ady izay tsy maintsy hatrehina dia ny ady amin'ny filan'ny nofo, ady amin'ny fafinaretan'izao tontolo izao. Dia mila miaritra tahaka an'i Jesosy Kristy zany isika, mila miomana ny hanohitra izany filan'ny nofo izany mba tsy horesin'ny fahotana sy ny sitrapon'ny nofo intsony. Efa afaka tamin'ny filan'ny nofo isika noho ny amin'i Jesosy Kristy, tsy eo ambany gejany fahotana intsony ary tsy izany intsony no mibaiko antsika fa ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Izany no asain'ny Petera iainan'ny mpino, ny sitrapon'Andriamanitra miaina izany mandrakariva. Ireo didin'Andriamanitra, ireo baiko nomeny Jesosy Kristy izay tokony harahin'ny kristianina sy ny mpanaradia azy dia mila fiambenana zany tena mila faharetana zany satria ny fakapanaina etsy foana manelingelina sy mitaona antsika mba hiverina indray ho amin'ny fahotana. Dia voalaza eo amin'ny andininy fahatelo eo daholo moa ireo filan'ny nofo izay asain'ny Petera tsy hiverenana intsony. Ny fanao jetilisa rehetra, tafiditra fijejoana, ny fanirian-dratsy, tafiditra ao koa ny fimamona, ny fisotrotoka ary indrindra ny fanompo-tsampy izay fady indrindra araka ny voalaza ao. Dia mila miambina ny amin'ireo zany isika fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, mila tsy manatateraka izany intsony, efa lasa zany. Andriamanitra angamba ny teny antsika hoe andaninareo manompo-sampy, tsy ny teny an'izany izy, tsy ny teny Andriamanitra hoe andana misotro toka, andana mijangajanga. Tsy nanao an'izany zany Andriamanitra ary tadidio fa very isika raha izany no ataontsika eo amin'ny fiainana. Fa zao ihany koa anefa ndraindray misy trindry avy any amin'ny fiarahamonina, avy amin'ny olona hafa mitarika antsika hanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra amin'izany, tsy lehilahy na tsy vehivavy ianareo raha tsy misotro toka mangala-batin'olona indray hono lamaody dia lasa daholo mihazakazaka amin'izany.
ny sasany ary moa tena hoe mampiasa hery mihitsy mba hitariana antsika handany sitrapon'Andriamanitra zava-misy moa ohatra zany raha tsy manao kolokolo isika ao anatin'ny toeram-piasana anankiray dia voaroka amin'ny asa dia iny fa matahotra dia lasa manao kolokolo amin'izay ary tahaka izany mihitsy no nampaherezan'ny Petera andreto kristianina ireto mba haharitra ijoro ary hanaraka mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra dia ahoana hoy ny soratra masina Andriamanitra no ekena mihoatra noho ny olona tadidio ry havana fa ny fiainana kristianina tena fiainana kristianina marina dia manomboka eo amin'ny fandavana ny sitrapon'ny nofo sy ny fafinaretan'ny nofo fa kosa manome vahana sy manao lohalaharana ny sitrapon'Andriamanitra raha sady mbola manao fanao zao tontolo zao zany isika no manao no mandeha mivavaka isaky ny alahady dia mampisalasala ihany hoe tena kristianina ve isika kanefa ny zava-misy tsy vitsy no miaina amin'izany ao anatin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao misy an'ilay fomba fiteny mihitsy moa hoe mandeha mivavaka ny alahady fa ny alatsinainy mangalatra koa ary tsy nisinisy ho azy zany teny zany fa mila mandiny teny isika ary andeha isika nao zava-dehibe mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra Jesosy Kristy ry havana no modely ho antsika kristianina tsirairay avy ny fiainany tokony atao fitaratra na dia nampijaliana azy izy dia navita ny hiaritra tamin'ny fankatoavana sy fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva dia izay le vavaka Jesosy Kristy hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny ianao ny fijalian' Jesosy Kristy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany tamin'ny maty no nahazoantsika fandresena sy fiainan-bavao ianao izay mipetraka eo io zany efa olom-bavao ianao ka tsy miaina amin'ny fiainana taloha intsony izay nanarahantsika ny sitrapontsika ny filan'ny nofontsika fa fiainana vavao izay manao zava-dehibe ny sitrapon'Andriamanitra dia inona ary ny tokony ataontsika ao anatin'izany manoloana izany tenin'Andriamanitra zany tokony ataontsika dia zao ry havana masotoa mamaky mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ny baiboly satria ao no mirakitra ny sitrapon'Andriamanitra izany dia ho an'izay tsy mbola mpandray ny fanasan'ny tompo dia aza miandro hoe ho mpandray ihany vao hamaky baiboly isan'andro ary ho antsika ray aman-dreny mba dia izay na ampianarina tsikelikely ny zanaka hamaky baiboly fa tsy telefônina foana zava-misy manko ny tena mahay mikirakirana io zanatsika fa rehefa ny baiboly ny tenin'Andriamanitra no resaina dia latsa danja dia ho antsika mpandray ny fanasan'ny tompo manahoana ny fankatoavantsika n'ilay fanekena hoe hamaky baiboly isan'andro arak'izay azoko atao mba samy mandinika kely daholo eny tena mavita mamaky baiboly isan'andro arak'izay azonao atao ve ianao ny sasany angamba isaky ny alahady ihany vao mba misokatra ilay baiboly hoe zao no perikopy androany dia zay vao sikafana amin'izay sikafana fa andeha ry havana ataontsika ho zava-dehibe izany fifandraisana amin'Andriamanitra famakina ny teniny izany satria izany no ahafahantsika miambina miomana ho amin'ny fitsenanan'Andriamanitra dia ny ataontsika ihany koa ataovy ampy sy hialao avokoa ny fomba fanao ratsy rehetra taloha ny fitsangatsangana ny lainga ny fitaka ny fankahalana sy ny sisa ary ataovy zava-dehibe ny sitrapon'Andriamanitra isika olombelona isan'andro dia manana safidy mandrakariva isika hoe ny sitrapon'ny olona ve sa ny sitrapon'Andriamanitra dia mahaiza misafidy mifidiana amin'ny fiainana dia ho velona ianao izay ny voalohany ry havana mandeha araka ny sitrapon'ny tompo fa ny kristianina miandry ny fiavian'ny tompo ihany koa dia mivonona ho amin'ny fisedrana mivonona ho amin'ny fisedrana ny andin'ny faefatra ka hatramin'ny fahenina indray no ahitantsika izany andeha ane raha antsika mamaky ny andin'ny faefatra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy anareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany ka dia teneniny ratsy izany indrindra ny zava-nisy ny iainany mpino tamin'ny fotoana izay nanoratana n'ity epistily ity niaran-tsindry avy amin'ny tsipino izy ireo no heverina fa mpanimba ny kolotsaina naratsiana sy ny enjehina satria tsy nanaraka ny fanaon'izy ireo tsy nanao izay voalaza eo amin'ny andininy fahatelo eo zany tsy manompo sampy tsy mijangajanga mamilava fanaranam-po rendrarendra zao tontolo zao sy ny sisa ary ny dikan'le hoe gaga izy ireo eto dia milaza fa
mahita fomba fiainana vavaona izy ireo hoe tsy fomba fahita mihitsy mbola fahita ary to hafahafa mihitsy ny fijerin'izy ireo a ny fiaina kristianina satria tsy mitovy an'izany a ny fiainan'izy ireo midika izany hoe efa fiainana sy mahazatra ny tsipino mihitsy a ny miaina ao anatin'ny faharatsiana dia ho antsika izay miaina amin'ny fahamasinana fahamarinana dia toa ohatra ny hafahafa ny fijerin'izy ireo atsika ary tsika angamba mahita an'izany eo amin'ny fiarahamonina tsy mitovy intsony zany a ny fomba fijery satria ireo izay efa nandray an' Jesosy Kristy a dia miaina sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva fa ireo izay tsy mino kosa dia mbola miaina sy manaraka ny fomba n'izao tontolo izao manaraka ny filan'ny nofo ny katsaka mandrakariva izany fafinaretan'ny nofo izany dia tsy mitovy intsony zany ny tadindokanga dia rehefa tsy mitovy zay dia tsy afaka miaraka mihitsy dia teraka ho azy ny fahakalana teraka ho azy ny fitenenan-dratsy rehefa avy eo ireo koa matikamy be ireo kristianina ireo tsy bezesta be tsy manimba ny firenena raha ngary tsy tia ny firenena ireo satria tsy manaraka ny kolotsaina misy eto amin'ny firenena izany nahazo an'izy ireo ny tsipino ohatra manompo Andriamanitra maro ny kristianina tsy manao an'izany ny tsipino a mamilava mijangajanga manao zao karazana faharatsiana rehetra zao a fa ny kristianina kosa tsy manao izany tsony satria tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany rehetra izany miavaka amin'ny tontolo nisy azy zany ny kristianina fa tsy mitovy amin'ny tsipino tamin'izany fotoana ka dia ninjehina na ratsiana no tenenina ratsy na ilikilika mihitsy teo anivon'ny fiarahamonina dia izany ilay fisedrana izay tiany Petera sy homanantsika sy tiany Petera ho tenenina eto anisan'ny fisedrana izay nahazo ny kristianina tamin'izany fotoana ihany koa moa zany ny fampijaliana nisy ireo nogadraina na dia nandeha tamin'ny fahamarinana azy ary nisy mihitsy a ireo maty martory tamin'izany fotoana moa zany a empereur Néron le emperora tamin'izany dia nataon'izany empereur Néron zany ohatra fotsiny nodorany velona ny kristianina satria amin'izay ho mba tena ho fahazavan'ny tanàna tokoa kristianina matsy mifahazavana zao nataony ara-baky teny zany ilay izy dia izany le fisedrana izay tsy maintsy hiaretana ary tsy moramora ny miatra izany fa nampahereziny Petera izy ireo a misy farany ane zany misy fetrany zany voalaza eo amin'ny 15 eo no hoe nefa ampamoahin'ilay vonina hitsara ny velona sy ny maty izy hisy zany a ny fitsarana ny tsirairay avy a araka izay nataony avy tsy tompony teny farany akory ny mpanaratsy tsy tompony teny farany akory a ny mpanenjika fa Andriamanitra no mpitsara marina ary maneho a sy mamaly ny tsirairay avy a araka ny asa izay nataony dia tsy maintsy andalo izany avokoa zany isika tsirairay avy ny tsipino a manana ny toerany ny pino a manana ny toerany eny hatramin'ireo maty martora ary zay le ambara ao amin'io andinin'ny fahen'io kanefa izao ny tsara ho fantatsika tsy fantatsika hoe roviana izany fiavian'ny tompo izany ary izany moa no ambarany amin'ny marka ilay perikopa mifanindran-dalana amin'ity perikopa ity hoe tsy fantatrareo izay hiavian'ny tompo ary ny fiavian'ny tompo dia ho avy toy ny mpangalatra fa aoka ho tadiditsika fa ho atsika izay maharitra ho atsika izay mino an' Jesosy Kristy dia tsy ho elohina sy tsy ho very mandrakizay ka manoloana izany zava-nisy ny ainan'ny kristianina zany indrindra ny tenena amin'ny Petera eo amin'ny 12 dia nevakitsika ny 1 voalohany io ny tapany voalohany eo amin'izany 12 io hoe minaran'i Jesosy manao hoe aza gaga no ny fizahan-toetra mamaya izay mahazo anareo ho fitsam-patoetra tsy maintsy hisy izany eo amin'ireo olona mpanaradia an' Jesosy Kristy kanefa mandalo fotsiny ihany ny tanjotsika ny tokony ataontsika dia mibanjina mandrakariva an' Jesosy Kristy Jesosy Kristy zany ny jerena fa tsy ny fahoriana tsy ny fisedrana fa raha izany no jerentsika dia rendrika eo isika lava eo isika tsy tafatraka tsony isika fa Jesosy Kristy no fanantenana ho antsika ny finoana an' Jesosy Kristy no atao zava-dehibe amin'izao anie tena efa tsy mampaninona ny olona intsony zany miaina ao anatin'ny faharatsiana zany verina foana moa le fijangajangana satria zany eo amin'ny perikopa misy sady mandeha any am-piangonana no manompo sampy misy ny mamilava ny sasa moa any anaty taratra no alaina rehefa maraina ny andro ny teny ratsy efa tsy lazaina intsony aritantsika ireny zava-nisy teo amin'ny firenena ireny
dia rehefa mba miteny sy mananatra azy ireny isika dia isika indray no ankalaina izy ireo rehefa avy eo, isika indray no alana izy ireo rehefa avy eo. Aza mitritra amin'ny vie privée nga zany ny zava-misy. Ianao izay mijoro amin'ny fahamasinana, ianao izay mijoro amin'ny fahamarinana indray no enjehina sy ankalaina eo amin'ny fiarambonina, dia aza gaga amin'izany, aza gaga amin'izany. Fa izany ilay fisedrana izay tsy maintsy aretan'ny mpanaradian'i Jesosy Kristy, dia mila mivonina amin'izany zany isika, mila miomana ny amin'izany isika. Tadidio ry havana, ho avy Jesosy Kristy. Jesosy Kristy no mpitsara marina. Izy ilay hitsara ny velona sy ny maty, dia samy ahazo ny anjarany avy zany isika tsiraray avy. Ny tsipino manana ny anjara araka filetanenina, ny pino ihany koa manana ny anjarany. Ka raha niakatra ho any an-danitra Jesosy Kristy dia hamboatra fitoerana ho antsika izay mbino. Io le fiainana mandrakizay tsy misy tsony zany ny irifiry, tsy misy tsony ny hoe fanenjehana sy ny alahelo ao anatin'izany, fa dia fifaliana, fiadanana, fahasambarana, izany no iainana ho antsika any amin'izany toerana izay noman'i Jesosy Kristy antsika izany. Dia tadidio fa na Jesosy Kristy azy efa niarany zany fanenjehana zany Jesosy Kristy, efa niarany zany fampijaliana zany Jesosy Kristy, efa nokapohany Jesosy Kristy, dia aza matahotra ny lalan'i Jesosy Kristy no lalantsika. Ka raha te handresy isika dia tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy rery ihany. Inona ary ny tokony ataontsika manoloana izany ry havana? Ny tokony ataontsika dia izao: mivonona hiatrika fisedrana. Aza matahotra ny fanaratsiana sy ny fanenjehana zao tontolo zao satria kristianina ianao, fa ny tokony ataontsika dia ny miorina tsara. Inona ilay toyana? Aza miova amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy zany ho alan'izao tontolo zao isika, satria Jesosy Kristy mihitsy anie no alan'izao tontolo zao voalohany. Fa tadidio ny fomban'izao tontolo zao dia mitondra ho amin'ny fahaverezana. Dia aza taitra amin'izany tany mafy mandrakariva ny finoan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy banjininy eo amin'ny fiainana, fa tsy olona, tsy ny zava-miseho, tsy ny olana lalovanao. Jesosy Kristy no jereo mandrakariva. Tsy izay ihany, fa eo am-piandrasana ny tompo isika dia aoka isika hanina fahendrena mandrakariva, hivavaka mandrakariva, hiambina mandrakariva, hijoro tsara mba tsy homena maso ka hanaraka ny fanaon'izao tontolo zao rehefa tarihan'ny fiarahamonina, hanaraka ny fanaon'izy ireo. Fa mijorory havana, fa ny tokony ataontsika ihany koa indrindra dia ny mifankatia, ny mahay mifampahery mandrakariva mba samy handroso mandrakariva, hahazo ilay fiainana mandrakizay isika. Jereo ny olona akaikinao io jereo tsara io olona akaikinao io, hitanao tadidinao tsara ny tarehany. Ny faniritsika dia io olona akaikinao io ihany koa hahazo ilay fiainana mandrakizay. Mety manana ny olana izy ihany dia indraindray mitady ho kivikivy, fa hampaherezo mandrakariva io olona akaikinao io mba samy androso isika, tsy hiemotra fa hahazo ilay fiainana mandrakizay. Raha fehezina ary ry havana izay voambatra, mazava ny afatry ny tompo antsika tamin'ity alahady ity. Ho antsika kristianina izay miandry ampanantenana ny fiavian'ny tompo dia afatra roa no nomena antsika. Ny voalohany, andeha isika hiaina sy andeha mandrakariva araka ny sitrapon'Andriamanitra. Alaviro ny fanao ratsy rehetra taloha, ady noho izany ataovy ampy ny voalaza ny soratra masina, fa ataovy zava-dehibe ny fiainanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny faharoa, mivonona hiatrika fisedrana ihany koa ho alan'izao tontolo zao isika, satria tsy manao ny fanaon'izao tontolo zao miaraka amin'izy ireo. Mandalo ihany anefa zany, fa mivonona ihany koa hitsenan'i Jesosy Kristy ilay mpitsara izay amaliny tsiraray avy araka ny nataony. Dia satria moa alahady tondrana-bavaka ny FIMPIZ amin'ity alahady ity, tadidio fa sitrapon'Andriamanitra ny nanomezan'Andriamanitra anareo izany fanomezam-pahasoavana izany, dia tanterao, ampiasao izany hanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Aza kivo zany nareo zay ry FIMPIZ resaka ry zalahy zay, aza kivo nareo, fa tsy maintsy hisy ny fanenjehana, tsy maintsy hisy ny fanaratsiana. Na dia efa miomana mandrakariva ary ianao, miaro tory ianao, mamerina ny hira ho tendrena amin'ny lahady maraina, dia sendra misy tsy araka ny tokony ho izy tampoka zava-miseho dia any aminareo daholo ny masony olona,
dia sasany iza indray zao za mitedy ao zany fa mitendre tsara amin'ny ataovy tsara foana izay ataonareo rehetra ataovy ao voninahitra Andriamanitra dia ho antsika tsiraray avy mahereza mandrakariva fa tsy foana tsy akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny tompo an'Andriamanitra irehany voninahitra amen